fifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no ifankahitana amintsika rehetra amin'izao sabata izao. Miantrano mifankahita aminao. Miaraka mandinika indray ny lesonsika sabata, lesona fahadimy sika izay hoe ny fomba fandinihana ny baiboly. Miarahaba antsika rehetra ary manonona indray ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Ka ity sabata ity dia ho sabata fitahiana ho antsika tsirairay avy satria fanomanan'Andriamanitra ho an'ny zanany izany fitahian'ny sabata izany. Miarahaba anareo mianadahy indray. Tafaraka eto indray isika amin'ireto mpiara-midinika reto amin'izao lesona izao. Mino aho fa anakambara betsaka ianareo amin'ity loha-hevitra mahafinaritra ity satria tiantsika manko ny tombo mandrakariva amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika mialoha ny antanterantsika izany fiara-mianatra izany hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izay izao sabata fiarahanay mianatra ny teninao izao. Mamela ny elokay ary mamindrafo aminay. Araka mba ny fanena masina kosa no ampitoerinao temponay, ampianatra anay ny teninao ka tonga ny teninao ho soa, ho fiainana, ho hitondra hery ho an'ny tsirairay avy. Dia mitenena Jehovah fa vonina mandrakariva izay hiaino izay lazain'ny teninao. Naran'i Kristina ka tanana mivavaka. Amen. Amen. Ny fomba fandinihana ny baiboly tamin'ny herinandro lasa isika dia nijery izy menadany amin'io ny anjara asan'ny baiboly amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka namiatrahana fa tena manana fahefana, manana hery amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny baiboly ka nilazany Paoly hoe ho fandresen-dahatra, ho fanontsinana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, tonga antsika ho tanteraka. Ary nilazany tena Andriamanitra ihany koa hoe Paoly ihany koa nilaza manao fa velona sy mahery izany tenin'Andriamanitra izany, maranitra noho ny sabatra roa alina. Fa amin'ity indray dia hoe ilazany hoe raha izay ary ny herin'ny tenin'Andriamanitra, ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra, ahoana ny fomba fandinihana ity baiboly ity? Misy andina atao tadiana, ahoana izay andina atao tadiana izay? Amin'ny Isaia 5:1-20 dia ho tahaka izany ny teniko izay aloako ny vavako, tsy verina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Mahafinaritra izany teny izany, mbola hoazavaina moa izany rehefa avy eo fa ny tiako mba sainsainina kely hoe tadidio hoe ahoana fomba nahazoana baiboly? Ahoana izao ny fomba nahazoana amin'ny baibolinao? Novidiana mamanay tamin'izay mbola kely. Ka mbola kely? Ary ninareo? Fanomezana menitray aman-dreny ihany koa. Mahafinaritra, samy manana ny fomba nahazoany baiboly ary fahatsiarovana izy ireny ho ana manokana moa izany dia souvenir lehibe izy ity satria fanontaniana fifananana ara-baiboly natao tamin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany dia nahazoko baiboly. Dia izay mba tsy mbo hadiniko mihitsy toe-javatra izay fa fanontaniana mipetraka dia hoe nahaforiana nananao baiboly. Dia ahoana famiatranao tombam-bity izany baiboly izany hoe pila-tananao? Move tena apetraka ao amin'ny tena anjara toerana izany baiboly izany. Ahoana ny fomba ataonao? Martin Luther dia nilaza izao teny izao indray mandeha hoe efa nataonany maro izy namakiko baiboly, indrosa taona. Ny baiboly izy dia toy ny hazo lehibe anankiray mijoalajoala. Ary ny ranotsa madinika dia ny teny rehetra anatin'izany ka tiako kasihana. Ary faniriako izy Martin Luther mba hahalala an'ireo tsirairay avy mba hitondra fifaliana ho ahy. Dia ny fanontaniana mipetraka hoe ho anao mba manao izany baiboly izany. Fa ny tena mahafinaritra dia izao hoe azonao atao no mandinika azy. Ho zaraintsika roa izy menadany dinika fanaovantsika eto androany. Marina fa na dia fotoana lava azy ny andinina ity tsy ho tapitra. Fa ho zaraintsika anankiroa fotsiny aloha ny androany. Ahoana ny fomba ianarana ny baiboly amin'ny ankapobeny? Inona mba torohevitra omenareo menadany ho an'ny mpiaino? Ary inona ny tombotsoa azo? Satria azo antoka fa ilay ten'Andriamanitra velona sy mahery. Ilay ten'Andriamanitra izay azo avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia azo atao ny mianatra azy ary misy tombotsoa izy, misy fitahinana izy. Dia inona izay zavatra izay? Ka andeha atombontsika amin'ilay voalohany hoe ny fomba fianarana ny baiboly. Fandena voalohany ara-petraka dia hoe roviana ny tokony hianatra baiboly. Roviana. Izany hoe voalohany izany aloha ny zavatra rehetra ianarana dia mila fotoana. Dia izay na miatrako fanontaniana aminareo menadany, asa izy aminareo menadany mba hamaly azy fanontaniana hoe roviana ny fotoana mba mety mba hianarako ny baiboly ary amporisihana ny hafa.
mahafinaritra le fanontaniana apetraka raha oviana ny zavatra tokony fantatra zany de zao hoe mazava ho azy zany fa andray soa bebe koa isika amin'ny fanokanana de atao hoe adiny ray farafahakeliny ny fandinihana ny baiboly no le hoe 10 minitra zara fa maimbo izy zara fa mamaky fotsiny ary azadino ihany keo fa ny fotoana zay natokantsika ianarana de tsoa oferana amin'ny famakina fotsiny fa eo fanontaniana mipetraka hoe inona ny antony manosika hianatra baiboly nahoana no mamaky baiboly ary farany de hoe movy tena mikatsaka sy maniry fantatra ny alala momba an'Andriamanitra ka izay ny mahatsara le izy hoe tsara ny manokana faravakely adiny ray andinihana baiboly. Napiko an'izay de zao hoe ndraindray tsika voafetran'ny zavatra eo amin'ny fiainantsika hoe tsy maintsy amin'ny maraina na tsy maintsy amin'ny atoandro ihany na amin'ny hariva ihany fa io zany izay fotoana mety ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra na amin'ny ora vao maraina io na amin'ny hariva alohan'ny atory io amin'ny fotoana mangina rehetra de azonao atokana hifandraisanao amin'Andriamanitra hamakina ny tenin'Andriamanitra rehefa zay no mitranga zay fotoana izay de zao angatao Andriamanitra voalohany aloha hoe angatao Andriamanitra mba ananantsika faniriana handray izany teny zany hifandray aminy ao am-po zany hoe rehefa i Jeremia zao rehefa nahita ny tenin'Andriamanitra de nilaza izy hoe hitako ny teninao ka nohaniko de rehefa mikatsaka an'izay zany tsika mahita an'ilay tenin'Andriamanitra hoe tokony handray an'ity tenin'Andriamanitra ity zao fa indraindray mety tsy vitan'ny herintsika koa izy hoe de zay ny angatahana ilay fanampian'Andriamanitra hivavahana mba hananantsika faniriana handalina ny tenin'Andriamanitra mangataka ny fanamasina. Ny faharoa de rehefa hitanao hoe mety ho sahirana ianao tsy sahirana koa ara fa mety amin'ilay hoe hanokana le fotoana zany de atoloran'Andriamanitra zay atoloran'Andriamanitra Andriamanitra ohatr'izao ny fotoanako de amin'ny fotoana ohatr'izao te hianatra ny teninao de eto amin'Andriamanitra zay ary farany de zao hoe na de malaindaina azy ianao mety ho tratran'izany ianao fa amin'ny fotoana iny de zay le teria voalohany hoe angatao Andriamanitra de manaova dingana hoe eto de hanokana n'ity fotoana ity hifandraisana amin'Andriamanitra fa ho ampian'Andriamanitra sika ahatanteraka an'izay. Sotranareo menadalina am'izay fa eto de tiandray an'le hoe atolory an'Andriamanitra ny fotoananao inona le fotoana atolotra an'Andriamanitra de tia atsiaro an'ilay tenin'ny mpanao salama ao salama 5:10 andininy 7:10 manao hoe hariva sy maraina ary mitatao vovonana le mitatao vovonana nandray adino fa eto kaiky milaza hoe hariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy hitolokoko de heniny feo izy de nanao zay fampiarana zany zareo tamin'ny Bery omilesan'ny apôstôly 7:10 andininy 9:10 izy hoe nitoem-panahin'ireo de tsara no tao Tesalonika aika zany le fanokanana fotoana mahatsara toe-panahy tsara no tao Tesalonika de zao ny satria nandray teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika soratra masina isan'andro ny le fotoana zany tsy mila nela izy io fa isan'andro sao no ampahitanareo azy ahoana ampahitantsika azy isan'andro zay le te hoe mety malaindaina fa io zany rehefa ataonao fahazarana voalohany aloha isatrisatra kely fa ozy izy ny fanadihadiana hoe ny olona anankiray rehefa mametraka zavatra anankiray ho fahazarana ao anatin'ny rehefa atao miverimberina zany zay de ao anatin'ny 120 andro zay de tena ho lasa raiky tapisaka ao anatinao mihitsy zany de amin'ny voalohany zany isan'andro de raha tianao zany atonga anao tena hifandray tanteraka n'Andriamanitra atomboka le izy. Ry mpiara-mianatra namana isany ny fotoana no talenta sarotra tantanina indrindra kanefa ny fotoana no tsy maintsy antanin'Andriamanitra antsika voalohany ahoana nampiasanao izy
de ny faniriana de eto aloha iny ane mba hisy fotoana mba ampiasanao ho an'Andriamanitra. Zay ary ny fomba fandirinana voalohany. Inona koa ny fomba fianarana baiboly manaraka ry izy miantao hoe azo zay ny fotoana, inona indray ny manaraka zany zao, inona indray ny tokony atao. Tokony atao de araka ny efa voalazako teo hoe toerana mangina. Rehefa naniry fotoana manokana ifandraisana amin'Andriamanitra Jesosy de fomaraina izy. Tady toerana mangina ary mitokana milamina. Ao amin'ny marika toko 1:5-7 izy de milaza fa ozy izy hoe ary ny fomarainalina koa izy de nivoaka nakany an-tany foana ka mivavaka. Eo zany no tsara apetrakitsika mihitsy hoe rehefa hitanao ilay fotoana de apetrao ilay toerana mangina. Amanokana toerana anankiray. Zany hoe ahafahanao mivavaka sy mandalina ten'Andriamanitra. Satria rehefa sarotra ny manana fifantohana amin'ilay fianarana, amin'ny tabataba sy ny zavatra mety manahirana de zay hoe Jesosy maraina alina. Mbola tsy misy limaneny sy ohatr' zany. Fa iny zany ho fotoana izay azahoanao mifantoka tanteraka ifandray amin'Andriamanitra. Mahafinaritra ihany koa satria io toerana io zany tena zava-dehibe. Ahafahanao tena mifandray sy tapaka mihitsy ty ao amin'Andriamanitra. Anjaranao zany no mitady hoe aiza ny toerana mety eo akaiky ny varavarankely ve? Sa anokana fotoana anao toerana manokana mihitsy miaraka amin'ny seza, sa aiza fa ianao zany no mahita ny ao atoarana hoe aiza ny toerana mety indrindra ahafahako miona amin'Andriamanitra. Ary mahafinaritra ilay teny ato amin'ny soratra masina ato amin'ny tantara voalohany toko 2:20 ny 9:1. Mitadiava any Jehovah sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ninona mozy tavany. Io zany ny voalohany amin'ny fiainana. Zay ny tadiavana io toerana io, hikatsahana any Jehovah sy ny tavany. Ary zavatra mahafinaritra kety zao hoe rehefa ataonao lohalarana am'izay dia hita mihitsy hoe hafa ny tontolo fiainanao. Ry mpiara-mianatra namana, zao anefa efa azonao zany zao ny fotoana de mifidy avy toerana ianao. Io varavarankely ve, eo ambony seza ve, eo ambony fandriana ve, amin'ny toerana efitra manokana izay natokanao amin'izany hoe fa tsy tokony hiovaova itoerana io. Tsy hoe androany ianao ao an-dakozia de raha pitso ianao eny amin'ny salon, de rehefa rafaka pitso ianao eny an-jaridaina, de amin'ny ambony fandriana, fa tokony tsy miova io. Hany ka rehefa mahita ny toerana io ianao de mahatsiaro fa tokony io indray androany. Ry mpiara-midinika namana, hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salama 7:9 manao hoe raha hoy ianao ho Jehovah tadiavonareo ny tavako de hoy ny navaliny foko, eny ny tavanao no tadiavoko Jehovah. Aika izany efa nokanana fotoana sy fametrahana toerana de tena fikatsahana fitadiavana anisy Andriamanitra mihitsy. Hitantsika tsara ny fanoramana ny ainan'ireto mpiravavy Martha sy Maria de nilazainy tenin'Andriamanitra fa ozy hoe ny mitoraka eo tongotra Jesosy no toerana tsara indrindra. Raiso am-pinoana zany fa eo amin'ny toerana safidianao io, eo apototry Jesosy ianao amin'ny fotoana io. Ataovy am-pinoana zay, resaka finoana izy ty. De izay ne faharoa, hita zany zao fotoana, hita ny toerana, ahoana ary am'izay ary ny metody, inona ny teknika ahafahana mianatra ity baiboly ity, inona ny metody teknika mba hanaovana fampiarana, ahoana ny fampiarana tonga zany zao zany eto, inona ny anampianareo ary satria ianatra tenin'Andriamanitra, inona ny voalohany tokony ataoko? Voalohany zany aloha rehefa tonga ianao andinika ilay tenin'Andriamanitra de mivavaha araka ny efa voalaza teo. Faharoa de asao fanamasina mba hitarika anao ho amin'ilay fandiniana izay ataonao. Rehefa avy eo de rehefa zay anao de anohana ny fonao sy ny sainao ny fanamasina ary de ho azonao zay vakinao. Raha vao tsisy zany ilay fanamasina de tsy ho takatra ao ary tsy ho azonao mihitsy izay ambaran'ilay tenin'Andriamanitra. Mangatan'Andriamanitra zany hanampy anao mba hampiatra ny hevitra izay nianaranao, izay hitanao tao. Ilaina hoe tena nanambara fa zao tsy irery sika rehefa mamaky ny baiboly. Raha toa ka
manasa ny fanahy masina ho mpitaridalana antsika dia mandaro eo zavatra mety an'elingelina ka mandositra no favalo noho izany andosirana zavatra mety an'elingelina angataka ny fanahy masina. Ineny koa ny teknika anankiray sao tavamalana zavatra zay na manato ohatra varinato. Ny teknika faharoa zany dia fandraisana an-tsoratra. Zava-dehibe zany ty mandray soratra ty satria be loatra le zavatra eritreretiny. Fa ny zavatra zay raisina an-tsoratra zany maninona? Mipetraka tsara. Zay zany no mahafinaritra an'izy ity. Ny lesika dia milaza mihitsy hoe mampiena ny fihazakazahany saitsika ozy ny fandraisana an-tsoratra. Manampy asika isaintsaina momba ny tenin'Andriamanitra. Satria isaky mijery zany anao dia ino? Ty le zavatra andraisiko an-tsoratra dia tena mipetraka tsara zany ary mahafinaritra voalaza ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo 110:10 Salamo 110:10 Dininao, didinao, ny didinao no saintsainiko, ary hodiniko ny lalanao, ny didinao no iravoravoko, tsy ho adiniko ny teninao. Io fandraisana an-tsoratra io zany tena mametraka ty zavatra rehetra fitadiana ao an-tsaintsika. Ary tsy ho adinotsika mihitsy ny zavatra rehetra zay voaray an-tsoratra zany tsy ho adino. Azo aniko. Zao ary rehefa mianatra zany tsika araka ny ampiariko ilay zany zao mivavaka zao. Dia ny faharoa mamaky dia sady mandray an-tsoratra. Dia manipika azy zavatra hitanao misongadina. Tsy mampahiry. Zava-dehibe zany ary fahatelo mba teknika anankiray indray ty. Rehefa hitanao zay vavakinao izy dia le zavatra nianaranao tonga dia manao fanandramana zarao. Zarao. Ny olona anankiray rehefa mizara dia tsy maintsy mitady indray satria izara amin'ny hafa. Rehefa zay zavatra voazaranao manko tsy vitsy hoe indray zarinao rapitso fa tsy maintsy misy vaovao. Ka raha vao mizara ianao dia mipetraka kokoa anatin'ny sainao le zavatra nianaranao. Ahoana ary ny fomba fianarana baiboly hafa ihany koa raha nitaridarana resantsika lesona ny resantsika ihany koa rizy mianadahy. Rehefa tonga eo anatrehana zany ilay baiboly dia zao hoe mifidiana aloha, anomboana azy aloha zany dia mifidiana boky fohy zay tsotsotra azonao mety ho vakiana ohatra hoe bokin'ny Jaona, bokin'ny Marka, Filipiana, le fohifohy mora vakiana zany dia toy izy tsikelikely zany. Ary mamaky rehefa mitohy tsikelikely ianao zany dia ohatra hoe mamaky paragrafy iray ianao androany, na toko iray manontolo ianao androany, dia eo amin'izay eo le ampiarana le teo aloha, le teknika teo aloha teo, mandray an-tsoratra ianao dia misy hevitra voaraina tao dia zarao amin'ny hafa fa hitondra soa ny fanahinao zany. Ny faharoa indray dia fanampiny zany ihany koa dia tsara ihany koa fa am'fantaliana ihany koa fanampiana reo ity izy fanazavana amin'ny baiboly ohatra ny concordance. Tsara zany efa manomboka fa mandeha amin'ny teknôlôjia moa zany efa azo téléchargena ny application momba ny concordance dia afaka mijery eo zany ianao mba hanampy ianao amin'ny fantakarana ny baiboly. Ilaina ihany koa ny mijery amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny dictionnaire ara-baiboly efa misy koa zany amin'izao. Ary fanandrify an'izany ihany koa dia tsara ihany koa ny amakitsika ihany koa reo boky fanahy faminaniana. Raha ireo zany ray ampiasaitsika mazava tsara tian'Andriamanitra ary azosika ny tian'Andriamanitra ambara amitsika. Re mpiara mianatra namana iveriko fa ampiaingatsika zany ampatsika mandinika ny tenin'Andriamanitra voalohany mivavaka dia manokatra an'ilay baiboly dia mizara. Le fanokafana an'ilay baiboly miaraka amin'ny stylo, miaraka amin'ny taratasy, miaraka amin'ny dictionnaire, miaraka amin'ny concordance, miaraka amin'ny boky hafa na amin'ny boky teny vahiny, boky fanahiny faminaniana, anampy anao zany fa dia zao iriny ianao mba hitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra zay fandiniana tenin'Andriamanitra izay. Mazotoa? Ia. Fanampiny kely zay no mahafinaritra ny lesona amin'ny taratasy ty satria eo zany le afaka tena voatsipika zany le izy dia mora aminao kokoa manity izy matadidy zany ary tena mipetraka tsara lesona. Isoratsika be dia be ny namantsika tato no nampiatsehantsika zay zavatra zay satria betsaka ianareo no nanao fanamboarina na nanao fijoroam-vavolombelona mbola hoe tena zava-dehibe ny miaino
nefa tena zava-dehibe aminay koa ny mamaky zavatra version fizika takan'izao mampirisika atsika fa andeha iditra fizarana faharoa isika amaranantsika anazy any koa de inona ary ny soa azo avy amin'ny fianarantsika ny baiboly fiteny vedety aloha teo raha to zany ka jerena tsy voatery manam-pahaizana be zany mba afaka mianatra ny baiboly fa zay olona manaiky hiasan'ny fanahy masina ho tarihan'ny fanahy masina vonina manolo tena man'andriamanitra ka nametraka ny fotoana sy ilay toerana ampilatan'andriamanitra de afaka mahita ny soa avy amin'ny baiboly afaka mianatra ny baiboly afaka mizara am'izany amin'ny mpiara-belona aminy fa mipetraka amin'ny fanontaniana izy miantao hoe inona ry ny soa azo avy amin'ny ity fianarana baiboly ity inona ny soa azo avy amin'ny fizarana izany inona ny soa azo ka tonga ho faly manakariva hianatra andinika izany tenin'andriamanitra izany inona ny mba azonareo hifanampiana hifampizarana mpiara-mianatra antsika amin'ity sabata ity ny soa azo zany voalohany indrindra de ny andraisantsika izay ny anarantsika tombotsoa an'ny tenantsika zany fitahiana ho avy fanahintsika ho a manokana aloha zany ho a de misy ihany koa no any ny hafa fa ny voalohany indrindra zao aloha zany de hoe mahazo tombotsoa rehefa mandinika sy mianatra ny tenin'andriamanitra de le fizarana moa zany tena tenenina teo hoe inona tombotsoa amin'ny fizarana mianatra aloha zany de mahazo tombotsoa fa rehefa mizara ihany koa de mahazo tombotsoa ho an'ny tenaka manokana satria arakaraky le voalaza teny ny zarako azy ny mahatonga azy ho tadidy sy hiainako an'le izy zany tombotsoa mahazo tombotsoa aloha anao zany amin'ny fianarana satria mitombo ny fatakaron'ny ten'andriamanitra mitombo ny arena azonao avy amin'le ten'andriamanitra inany koa ny tombo ny azo amin'ity fianarana ny ten'andriamanitra ity raha ny daladalantsika ny resahana ny faharoa ihany de ho voalaza teo ihany ko hoe ny fizarantsika amin'ity izy fizarana amin'iny ty izy amin'ny hafa rehefa mizara zany ianao de miha mitombo n'inana miha mitombo ny fahalalanao ary mizara ny ten'andriamanitra amin'ny hafa zany fifaliana zany fifaliana ho anao manokana ny olona rehefa manao ny asan'andriamanitra zany de mahita fifaliana na eo ary ny zavatra sy mitranga amin'ny fiainana de manana fanatenana foana ary tena miteraka fifaliana ho azy zany ny fizarana ny ten'andriamanitra amin'ny hafa ihany koa alay fisaran-tsaina ingeny ny hafalianao mahita olona anankiray zaraina amin'ny ten'andriamanitra ka nahazo hery izy alay fisaran-tsaina olona anankiray tao anatin'ny fakiviny tao anatin'ny fahoriana nampahirezinao ny zaraina olona ten'andriamanitra ny anaranao de mitraka izy ary mahazo fifaliana tombotsoany zany ary izay no idirako amin'ilay teny tsenjery le andiny fototra ny vakitsika Isaia 35:1 manao hoe de ho tahakan'izany ny teniko izay aleoko ny vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy ahoana mba fahazahoanareo menadany teny io aloha amin'ity lesitsika ity inona ny idiran'izany fitahiana zany amin'izany teny fototra napetraky ny lesitsika zany androany inona ny azontsika lazaina zany hoe tsy maintsy mihinana n'ilay tenin'andriamanitra isika Jeremia de faly rehefa nahita ny tenin'andriamanitra hitako ny teninao ka nohaniko ozy izy ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravon'ny foko de tombotsoa zany zay de inona le tiany tenina amin'le hoe tsy verina amiko foana izy raha tsy nahatanteraka zay sitrako ary ambinina zay nampandehanako azy inona ny mahatombotsoa avy amin'izay teny zay inona le tsy verina amiko fa ahoana ny endrika isehoany zany somary sarotsarotra ilay hoe tsy verina amiko za teo ampianarana aloha de tena nandinika mihitsy ahoana ary zany fa zao koa azy de tahaka ny zava-maniry anankiray tahaka ny ranando sy ny orana rehefa mirotsaka ny andona ny orana de tonga eo ambonin'ny tany izy ary mampitsimoka sy mampaniry vokatra ary mampatonga vokatra eo amin'ilay vozay no leman'ny ranando zany de mandra-pahatonga ny olona zay andray fitahiana sy tombontsoa avy amin'le izy zany de zay le asan'ilay ando sy orana de miverina indray de fa zao koa zany ny tenin'andriamanitra io zany rehefa tonga de mitondra fiainana mandrakizay tondra fitombona ara-panahy ho an'ny olona anankiray ary mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainany misy zavatra miova zany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray de zay fa zao koa hoe io tenin'andriamanitra io zany hoe tsy hiverina amiko ozy izy andriamanitra raha tsy mahatanteraka
izay sitrako tanterako amin'ny olona anankiray sitrapon'Andriamanitra ary ambinina n'izay anirahako azy de zay fahazahoako an'ilay Ahoana ny mahafahazoana tsenjery. namio zany mahafinaritra le izy fa tianytina noraisiko am'le Isaia toko fa 10 ny andininy farakembe folo tapany farany ary ambinina am'izay ampandehanako azy ay zany ny fianarana ny fandaniana ny soratra masina de miteraka fanambinana ho amin'ny fiainanao miteraka fitahiana ho anao ary miteraka fahasoavana ho anao ny zavatra iazaka zany olona manko a ny mahafinaritra fa ity zany ny zava-dehibe kay zay ny antony mahatonga ny hoe ry amin'ny voalohany avy vao maraina de aloha ny tenin'Andriamanitra mitoraka eo tongotrisy eo atongotry eo Anapiko kely zay le fanazavako teo de azavaina eo amin'ny Isaia 5:10 hoe fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverinany raha tsy efa mahavonto ny tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny tihinana. Ry mpiara-mianatra namana isina tombontsoa ny fizarana ny tenin'Andriamanitra fa inona ny soa azo avy aminy ny fiainantsika ity de azakazaka azakazaka izy ity angatao ny tompo raha mpiazakazahany ianao mbola sady mandinika ny mianatra mbola mizary fa inona reny soa zay zany ny tombontsoa zay ny tombony hoe azona amin'ny fizarana an'le tenin'Andriamanitra fianarana azy fa inona kosa ny soa araky ny lesitsika ny resana manao hoe endre ny amamy ny teninao eritreto hoe ny tsindrin-tsakafo tianao indrindra reny mihinan-loanao manahoany ianao faly ianao ary tiana hitanao tonga de mahazo fahasalamana ianao le tena tianao mihitsy ny mihinanao tahakan'izany izy inona ny soa azo avy amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra amarana antsika izao tinika izao meko ny asa izy amin'ny andony lehilahy ndray mba asantsika miteny melo inona mba ny soa azo avy amin'izay araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto efa voalaza toy any le izy hoe ny toetsaindreo de tsara ny tahoina izy satria naninona indrindra ireo ny fandinina ny tenin'Andriamanitra zany indrindra ao anatin'izao fiainana efa miaratsy zao de aranao toetsaina inona izy tsara eo amin'ny fiainana azo antoka rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra zany anao de tanteraka mihitsy le hoe tsy anao tsony no velona fa izy mihitsy Kristy no velona ao anatinao ka ny zavatra rehetra nino ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao de anananao foana zany toetsain'ny Kristy tsara izany na de mamy aza ilay tenin'Andriamanitra de tokony tsy hoe arabaky teny hoe andeha hoaniko ty ravin-taratasy ty fa ny tena tenena am'le mihinana ny tenin'Andriamanitra de ny mandray azy ary miaina izay voalazany tsy tahaka ny tsindry sakafo sasany ilay tenin'Andriamanitra fa zao kosa hoe fanasitranana ho an'ny fanahintsika izy io de manova ny toetrantsika raha ohatra zany nisy fotoana nialanao lavitra an'Andriamanitra de ankehitriny de zao hoe fotoana zao mivavaha sakafo ny teniny ary misy troa avy amin'izany ranonaina sy mofonaina avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany fa anafaka ny etaeta sy ny anoanana ara-panahy rehetra zany ny tenin'Andriamanitra io. Ry mpiara-mianatra namana efa madiva hifarana fotoanantsika fa ny fanandramana mpaminany Jeremia no hitarihana ny saintsika amin'ny androany ity ao amin'ny Jeremia 5:10 ka ny 9:20 de hoe hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao no fifaliko sy firavoravon'ny foko io ny fitahiana soa azo avy amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra hitondra fifaliana amin'izao andro feno fahoriana fa ratsy zao ny mpandinika ny tenin'Andriamanitra de hita faly mandrakariva fitahiana ane zany ny olona kivy no ny rotorotom-piainana ianao mbola mitsikeny ihany satria faly noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary zay no anasana antsika tsiraray avy araky ny tenana endre ny amamin'ny teniko tenina Jehovah raha nandramako mihoatra noho ny tantely ao ambavako zany izy moa tsy mahalala ny amamin'ny tantely fa ny mpaminany Jeremia de nilaza fa mamy noho ny tantely zany de anasana antsika ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 5:10 de misy fiantsona antsika handray ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka anasana ianao mba avie minamy
ary mihinanao teny fikasana ka ilazany manao hoe mitadiava ny Jehova ahoana toy dia mbola hita izy izy amin'ny andininy fahinina Isaia 30:15 amaranantsika fotoana inona ny teny farany mba azonao lazaina ifampahirizana amin'ity le hoe fomba fandinihana ny baiboly ity androany andeha ny vehivavy no atsaitsika voalohany ray ary ho amin'izay ny fiainantsika ara-panahy ity dia azakazaka lavitrezaka eny fa na dia hoe tsy ho ela raha dia ho avy Jesosy. Eo am-piandrasana zany dia mila faharetana fa zao kosany amin'ity azakazaka ity dia angataony tompo mba hanampy anao hanampy aharitra eo am-piazakazahana amin'ny alalan'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Fity mifamaly mantsy izy io ka ny fifandraisana rehetra dia tsy misy hoe an'ny anankiray ihany na an'ny andaniny ihany na an'ny ankilany ihany fa mifamaly. Raha tiantsika ny ifamaly fity ifandray amin'Andriamanitra dia atombohy teny an'io zany ary tsy ho reraka isika eo am-piazakazahana rehefa mifandray amin'Andriamanitra. Ny hafana dia eo amin'ny Jaona 5:5 dinio nareo izy zany mba afaka mandinika avy ianao fa hoe dinio fa maninona Andriamanitra miteny hoe dinio dia ny antony dia ity anananareo fiainana mandrakizay ary eno izy manambara tombontsoa lehibe zany ary somary tsy penkela to amin'ny salamo fa vita amin'ny 30 ny andininy 4 izy hoe ary miravoravoa amin'ny Jehova ianao dia omeny anao zay inona vonao zay zany le mandinika zava-dehibe zany izy io ka aza atao atsaramba ry mpiara-mianatra namana isorantsika izy menadany amin'izay fifanakarazan-kevitra teto zay fa ho ia fotsiny hoe ataovy toy ny fikatsahan'ny mpitrandraka fahatsaropidy no hitandrahanao sy andaliananao tsy tapaka ny baiboly raha mikatsaka reny eto amin'ity tany ity izy io levina rampitso ilaozana rampitso izy re andany fotoana andany ny andro dia mino fa isika dia andeha hanokana fotoana hikatsaka le arena tsy voavidim-bola mankarena zay mitondra antsika amin'ilay fiainana mandrakizay ombanao Andriamanitra ka dia zao tsy verina amin'Andriamanitra foana zany teny zany raha tsy efa nasoantsika ary raha tsy efa tondra tsika amin'ny fanambinana misaotra anao lahatra hatramin'ny farany misaotra anao ramianadahary tamin'ny fiarahana fanakaloevitra tamin'ity androany ity ny tompony ombantsika mangataka ny ray amaliny ato ampiraintsika amin'ny lalan'ny vavaka hivavaka isika rainay izy any an-danitra mankasitraka misaotra anao zay ny amin'ny fotoana zay nomenao ahafahanay nianatra ny teninao io zany mba ho tonga fiainanay dia ny anokana fotoana hianarana ny teninao hiainona ny feonao ary hizarany izany amin'ireo manodidina anay ampio zay mba ho fitaovana ho azonao ampiasaina ka mba hitondra famonjena ho azy ireo ary raha ho avitsilany amin'ny raha olanitra ianao dia fifaliana ho anay niaraka amin'izy ireo hijenanao dia ampio zao mpiara-mianatra rehetra zao mba tsy hanadino ny fiarahana aminao tonoany amin'ny anaran'i Jesosy vavaka miaraka amin'ny famelan-delokay amen.